Salama daholo video fohifohy kely fotsiny satria mainka andeha hiasa io fa ino moa zany be dia be ny andry an'le hoe nanao anay any le resaka le ino moa fanararaotam-pahalemena nataon'ny bandy gasy ny sipa opera ny ino moa zany Allemagne de ny zavatra azo plasaina fotsiny am'izao de resaka hoe le viol mbola sarotra be anapofolan'le viol mbola sarotra satria ny parole contre la parole foana de misy samy consentant koa fa le fanararaotam-pahalemena na abus de faiblesse zay misy article manokana mikasika an'izay pénal zay zavatra zay misy ramatoa avocat any France nandefa le article ty amiko ary vonina atsizy rery ny anentsika andreo bandy reo ka le tsy fahafantarantsika gasy zany de mieboebo foana reo bandy an'Allemagne reo zany de misesta be any hoe inona ny azo lahy atao salany zany ny toro nametraka fitonana zalahy nametraka réserve hoe raha manino ny zalahy zany avy amin'io zavatra atao koto de satria maro ny bandy rombotra am'le affaire de ny teny hoe amboarinay lisany de zalahy ndray zany no nitory any de zalahy ndray koa ny betembava hoe tsisy azo hitazo amin'any zalahy satria ny sipa manaika sipa consentante ok fa misy article abus de faiblesse en position d'autorité en position de ino moa zany position ohatrohatry zany le izy fa lava be l'article nalefa tamiko fa ho hitatsika ao zany fa rehefa tsy mahafantatra matsy ny olona de misesisesta be de ohatry zany koa resaka fairness big am'zy ty be de be miteny ao ino moa zany ikoto manakina olona fa tsy mazaka rehefa ataon'ny olona de fa mibabababa rehefa ataon'ny olona zao zay mandeha ny resaka rehetrrehetra ao zany hoe itoro ny koto ny kay tsy mazaka rehefa ataon'ny olona de aloha azava am'le tsy mahafantatra fa ny zavatra ny teneniko rehetrrehetra mikasika ny big am'zy de resaka hira kianiko ny hira hoe plagiat kianiko se ila manenganina kianiko ny comportement big am'zy reny sur scène manalaka loatana vehivavy reny raha tiandafy aty reny efa nigadry reny fa ny Madagasikara izy manao propagande de tsy azo atao ninina reny manalaka loatra reny nisy rehetrrehetra reny fa ina moa zany ny tratra miaraka amin'ny Sandra Gomez de mivoaka fatalo rehetrrehetra amin'ny image le idole des jeunes reny ny kianiko ka inona moa ny hoe lazanareo fa hoe tsy mazaka koa rehefa atao tsy resaka tsy mazaka fa resaka illégal zavatra ataon'ny big am'zao diffamation lazainy fa nasiny tamin'ny toilette ony ny vadiko renjanako de be vokany de le zanako faralahy zanany ka mitady testadn ao izy da amle tsy fatana zany de faly daony olo rehetrrehetra ok manomba ny big am'zy lehilahy manam-bola ok manomba ny big am'zy de hoe ataovy mihitsy zanany le zanako faralahy de akoatr'izay mbola misy publication koa ao satria ny olo rehetrrehetra manampy big am'zy daholo misy mandefa capture d'écran hoe ny zanako ny drogué tany amin'ny université tany Los Angeles de zay navaroka azy tany de zay de inona moa zany calomnie dénigrement fausse inona moa filaza zany fausse accusation satiko ka raha mitena ao ratsy ny ralalahy raha tena tsy maninny alahy ka raha valiny lahy hoe nasiko vadiny lahy na hoe ino zany zanako la faralahy io hitanareo mitovy ve zany hoe manao olona tsy matanty manakina hira de manahira ny comportement manakina en tant que artiste connu tsy tokony anao comportement regny fa za teto mbola tsy ary nanompo satria miteny big am'zy ao hoe tokony atao ina moa zany atao capture daholo zavatra teneniko totra am'izay ok azo mitrehitra atao capture mbola tsy zavatra mifafo fa tsy nanompa ny big am'reny nandre mandeha tsy namingavinga mivadiny nandre mandeha na ny zanany fa ny zanako publienao ny sariny zanako publienao ny sarinay publienao dolodolodolo rehetrrehetra hoe zanany ty faralahy ty ka resaka io Facebook io manana expérience amin'io zany matoa miteny am'lisika ikasitiako mbola mipizesta be hoe sososono manao olona manao olona fa za tsy nanendrikendrik'olona ary za tsy nametaveta ny vadiny na ny zanany fa efa hitako nisy vidéo nataoko teto misy le bandy zay tsy namelana de anaovako vidéo ela vendrana ela bato
fa zay vendrana zay fotsiny a nefa niakarako tribunaly taty io misy décision devant tribunal hoe fiafogongo io ny anarako nandika amin'ny tribunal de nanao réconciliation procédure pénale io vidéo nandeha teto zany zavatra zany tsy nanompa tsy nanala baraky tsy nanao diffamation tsy nanao kamolo amin'iny fa ny ndraisin'le olona hoe io diffamation io de calomnie io niakatra tribunal pénal raha tamin'ny zavatra zay fa inanao zany saingy tsy mitombona le fanakianana fa ohatra hoe milaza nareo fa mitovy ny fanakianana hira sy ny diffamation atao amin'ny vadiko a renjanako a fa nososena ny zanako a lazana fa drogué voaroka tany a fa nososena ny zanako hoe zanaky bigy aminjy de mitatsika eto satria nareo be tena mavabe dehibe ao satria tsy fahalalana bado ny voté-deo nareo mpanaraka bigy aminjy de mandromo foana bigy aminjy hoe ataovy mihitsy ny voté-deo nareo de hoe manao olo ko tsy mazaka ay sarim-bavy ay malaky mitory tsy hoe malaky mitory fa misy ny zavatra illégal misy zavatra tsy azo atao misy ny zavatra azo atao de manakiana ny zavatra ataoko manakiana ny hira manakiana ny comportement nankilo rehetrarehetra fa za mbola tsy namingamika mihitsy hoe nasiako vadiny bigy aminjy na ohatrao zao lazako bady ny vadiny bigy aminjy anaty légal tsara zany ka ho hitatsika zay fa raha tia tsy misangy amin'io zero décision tribunal taty amiko taty resaka Facebook io di kasitia ao mbola betembava ok